Falita faradalana aminao amin'izao aliny zoma faharombin'ny folo ny volana jona izao tompoko lahy tompoko vavy manatitra ny arahaba indray ary manasanao anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany reto indray raha ny santiona ny vaovao isan'ny songadina ao amin'izao alina izao antoko mpanohitra nampafantatra ny fisian'ny dinika izay ataon'izy ireo ny roapolo sy iraika amby roapolo jona izao teny amin'ny ministeran'ny atitany teny anosy tamin'ity androany ity tontolo ny fiaraha-miasa kosa ny amafy kokoa ny fifandraisana eo amin'ny amafy kokoa ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne fantatra mofo nandritra ny lanonana fankalazana ny naterahany mpanjakavavy britanika teny amin'ny masevoan'ny Grande-Bretagne teny alarobia izany androany makasika kosa ny fiadina tompon-daka ny baolina kitra maneran-tany 4 sy 2 iezaka ny mefafapo ireo mpanjifa hatrany ny parabol Madagasikara amin'ny fanarahana izay mondial 4 sy 2 izay na dia tsy afaka mandefa izay mivantana ary akoatran'izay kosa dia isy ihany koa ny hetsika goavana izay iarahana amin'ny THB manerana ny nosy avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ireo anjinjiny-baovao ho santarintsika avy hatrany ao anatin'ny vaovao ara-politika izay fampalalam-baovao izay ny 20 sy 20 ny volana jona ho avy izao ary no anatanteraka ilay dinika iarahan'ireo mpanohitra ny ekipa ny Ramatoa Lalatsina Ravolomanana Sandriamatoa Edouard Tsara nisy moa ny taratasy fampahafantarana natolotra izy ireo ny ministeran'ny atitany anosy tamin'ity androany ity fantatrary fa antoko politika sy fikambanana maherin'ny telopolo no andray anjara ao anatin'ity dinika ity. Nametraka ny taratasy ombonana ary fampahafantarana amin'ny fisian'ny dinika na ny conclave izay ho tanterahana ny 20 sy 20 jona ho avy izao ny mpanohitra ekipa Andramatoa Lalatsina Ravolomanana sy Edouard Tsara androany teny ministeran'ny atitany anosy antoko politika folo ary fikambanana 4 miara-mivondrona ao anatin'ity tariky ny mpanohitra ity ahitana ny Masters, ny MCDM, Sangany Madagasikara, Tamami, Sofema, Fimara, fikambanana Lipandrosoana, Mandahoan'ny Firaisapirenena ary ny fikambanana kandida solombavam-bahoaka Tsilany. Ireo atoko sy fikambanana ireo izay nanamafy aorian'ny feonan'ny mpanohitra vao mivoaka ny mpitarika ny antoko ny mpanohitra. Mazava tsara satria mbola manamafy an'izany zay fa aoriana n'ilay conclave zay ho atao no tokony ivoahan'ilay mpitarika n'ilay mpanohitra satria fifampidinihana aloha izay vao rafitra fa tsy mety zany hoe tsy misy sefo mialohan'ny fifampidinihana zany na sarety mandeha alohany omby zany tsy mety fa tsy maintsy misy zavatra ifampiresahana eo mba hamarotoerana n'izany filohan'ny mpanohatra zany atao zany zay hamarotoerana azy mba tsy hisy volo manoharandrana na mpanohatra handeha hanohatra. Raha tsy hivana tamin'ny herinandro lasa teo dia efa nametraka fanambarana ny ombonana ary mitondra ho mpanohitra ny antoko 10 avitra ho an'ny firenena tarihan'ny Lazara Saferson, Obama tarihan'ny Tina Soufredi, ny Green, Miami izay tarihan'ny Florira Kotomalala. Efa nifidy ny filohan'ny mpanohitra izy ireo ary Andriamatoa Tina Soufredi ny lany hitarika izany.